Waptumbuina wamtsika marakariva riavana ny fahasoavana mampihetanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Iresaky sika amin'ity an'ity ny amin'ny antsoina hoe ekoteolojia. Hatsangano ny tanany izay nahita hoe rehefa laka misy eto Mahamasina vita ny tsena dia madio be ny lalana. Sakano entana izay nahitany izany. Fa maninona reo me? Ha? Maninona reo me? Ha? Maloto be rehefa. Fa indraindray mety amin'ny kristianina koa le maloto ao anatin'ny tranony. Ina le mirindrina misy an'le ohatran'ny faroratra iny. Ha? Ina anaran'ireny? Tranokala. Misy tranokala ao an-trano. Jereny izy menaka fotsiny fa ozy misaotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra anao girlandy ato an-trano. Andao sikary avana hianatra momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ampanangatanana anareo ahy eto. Tokony miaro ny tontolo iainana ve ny kristianina sa tsia? Sararahany izao tontolo izao zany. Zay manao hoe raharahany izao tontolo izao sy mpitondra fanjakany zany antsangano ny tanana. Tsisy nanangana marina. Zay manao indray hoe tena raharahantsika kristianina rakany miaro ny tontolo iainana antsangano ny tanana hoe saotra antsika rehetra rehefa. Farafaharatsiny zany isika. Misy voninkazo, pomboninkazo anankiray eo an-tokotany. Farafaharatsiny. Anao fanampy sika amin'ny heriny. Izay natao hoe toriteny rehefa. Ny lehilahy rehetra atao am-piangonana fanabeazana zao no atao tsy iarahana am-pihevitra rasy ny mpandray fanasany tompo zany. Fanabeazana. Ny lehilahy rehetra atao am-piangonana dia mamboly voninkazo amin'ny pomboninkazo anankiray. Asio tehaka aloha zay ho an'ny lehilahy rehetra. Mamboly voninkazo ny lehilahy rehetra. Dia isy fotoana ho teneniny eto am-piangonana hoe eto aty daholo ny voninkazo ny lehilahy rehetra. Hoentina maka aty am-piangonana daholo. Ny lehilahy rehetra. Ao mandreny zany lehilahy rehetra. Katekomena. Tsangana hoe zay katekomena lehilahy zao. Tsangana katekomena. Dawar mazo mipetraka reo. Tsakana hoe zay pelaka. Tena tsisy zay le izy. Io moa zany tsy. Eny ndahoarintsika ry havana. Ny soratra masina nomen'ny tompo atsika. Ho tanterahantsika zay omeko rehefa any amin'ny faraparany andray ny vehivavy. Ny vehivavy ndray aloha tonga dia mena meloa ary tsy maninona. Ny vehivavy ndray omena zanakazo ianareo dia mamboly zanakazo anankiray. Asio tehaka indray ho an'ny vehivavy. Tsy maninona io na ho ambolenareo eto tokotany mpiangonana na any aminareo any amin'ny zaridaina nareo any. Fa ny vehivavy ndray dia amboly azo. Amboly zanakazo zany. Ny lehilahy zany voninkazo. Atao am-pomboninkazo zany ny lehilahy. Fa ny vehivavy ndray zanakazo mihitsy no ambole. Ao ve? Ka tsy atao hoe alay tele. Ny zany sady mamboly azo any izy no alay tele. Zany fambolekazo eto Madagasikara. Alay fisary dia voaka amin'ny tele. Io fa namboly azo. Tsotro zany io. Ao ve tsika? Tsy raharahana oeraoera ohatr' zany. Fa amboly tsika. Ao ndahoarintsika hianatra ny ao amin'ny soratra masina revana. Ny Petera voalohany toko 5 teo. Ny Jakoba zafady. Ny Jakoba toko 5.
ny 9 ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Eo ambony eo zany elio ny vavaka izy asiana ranonorana latsaka mihitsy dia nahitry ny 3 taona sy tapany tsisy ranonorana. Fa eto indray izy ny teny hoe ny vavaka izy dia rehefa ny vavaka izy dia nanjary nisy ny ranonorana miakina amin'izy zany nisy ny ranonorana eto Madagasikara. Raintsika rabaka teny zany soratra masina zany miakina amin'izy sao dia misy hoe miakina amin'ny président Rajoelina diso be miakina amin'izy miakina amin'Andriamanitra dia izy anao sain'Andriamanitra mangataka ranonorana isika dia anao fa sao tena mba nangataka ranonorana tokoa sa dia Andriamanitra mehoana iny sakafonay androany mehoana iny sakafonay androany tsy mba nangataka ranonorana mihitsy. Mampalahelo atao firenetsika ny zavaboary any anatin'ny valan-javaboary indray izao ny dorana ary araka ny fikarohana tao dia efa nahinina dorana mihitsy zany amin'ny valan-javaboary be dia be eto Madagasikara dia be dia be ny may dia dorana mihitsy ilay izy mba hitrandrahana ny arena ao anatiny ny vatososy volamena. Inona tsony olovany zafy kely fandao hita aleo tsy miteraka tsony zany zahatra tsy zany toetsaina fitiavan-teny zany dorana naninonanao zao ny rajako naninonanao zao ny sokatra ny dordorana ao hitahy ianareo ane Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia ho an'i Jehova fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Natao aninona eto ambonin'ny tany isika. Andao iverintsika any amin'ny Genesis ravana. Andao ravana ho any amin'ny Genesis sika io ilay éco-théologie ilay nyresahantsika. Genesis 1. Ao amin'ny Genesis 1. Ao amin'ny Genesis 1 io Genesis 1 io dia hira io hira nanabeazany raby ny mpampianatra zany hira nanabeazany raby ny jiosy tany amin'ny fahababoana tany Babilôna satria lasa adinony ny Andriamanitra ivavahany ka lasa ny vavaka tamin'ny Andriamanitra ny Babilôniana nay Maridoka izy dia namorona hira ny mpampianatra docteur de la loi moa tamin'izany ny raby dia namorona hira izy dia io Genesis 1 io hira io dia jerevy tsara fa misy refrain ao angatsika iaraka hamaky azy manomboka eo amin'ny 9 ary Andriamanitra nanao hoe misi mazava eo nantoy dia zareo misy refrain ambany ery misy refrain tsara be mihitsy dia nisy ny hariva ary nisy ny maraina andro voalohany izany fa eo amboniny eo misy miverina zareo tsara rehefa nanao an'le asa Andriamanitra dia niteny izy hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany refrain zany ohatra tsika mihira atao am-piangonana dia miditra refrain dia zao misy fiverenany foana reo zany isaky ny andininy aritan'Andriamanitra fa tsara zany aritan'Andriamanitra fa tsara zany refrain io zany mba ho tadidiny zanak'Israely ny famerimberena teny mantsy dia manampy amin'ny fitadidiana dia miverina foana zany le refrain hitan'Andriamanitra fa tsara zany hitan'Andriamanitra fa tsara zany fa rehefa nanamboatra ny olombelona izy ary amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy fa 7 fa 4 azafady ary Andriamanitra nanao hoe andeha sika amorona olona tahaka ny endritsika rehefa namboatra ny olombelona izy dia noharino tahaka ny endrik'Andriamanitra eo aloha zany lahy sy vavy aona tsara hoe inona tsara hoe Andriamanitra ry avako tsy nanao spermatozoïde sarim-bavy
noho izany tsy isy araky ny sitrapon'Andriamanitra ny hoe za sady vavy any la mifanohitra amin'ny tontolo iainana nataon'Andriamanitra zany. Ao ianareo katekomenina zao no miaraka eto. Andriamanitra inona nataony? Gamety, mal, femel, zany izy. Fa tsy misy hoe sady sarim-bavy sy sarin-da. Fa ny fanabeazana azo no mahatonga an'ilay olona ho pelaka mifanohitra sady amin'ny fandaminan'Andriamanitra an'izao tontolo izao zany. Fanabeazana no mahatonga ny hoe sasa amin'ny vavivavy toetsy, mamanay manko naniry zanaka vavy dia tsy nomena vavy mihitsy, dia sasa amin'ny vavivavy kely ao aminay ao dia mavikely daholo ny akanjoko rehetra. Tandremo zay zany izy. Dia andao ny jerentsika rehefa nahavitany olona Andriamanitra dia niova le refrain tsy hoe aritan'Andriamanitra fa tsara fa lasa nanao n'izy aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra, zany amin'ny andininy faraika-pitelo. Tsara indrindra ny olombelona aloha satria mitovy endrika amin'Andriamanitra. No arian'Andriamanitra hitovy endrika aminy eo amin'ny andininy fafito amby roapolo. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Samy mba mijery ny eo akaikany hoe ao samy mijery dia teneny leo akaiky hoe tena endrik'Andriamanitra ianao. Noho izany ianao tsy maintsy arovana fa endrik'Andriamanitra ianao. Alefa fa ny sasany mikoty sipa izy hanimbany an'le sipa anatanterahany filana. Dia raha vao mieritreritra nimbanao any amin'ny tsy tokony ho atao no atao dia valio moramora izy rehefa nao ahoana lay izy endrik'Andriamanitra ianao. Azonareo lay izy raha mangatangataka zavatra hafa aminareo zany le namanao dia valio tsotra izy hoe ahoana lay izy endrik'Andriamanitra ianao. Endrik'Andriamanitra sika tsy mifanimba, tsy mifaninona hoe tsy mifanimba. Raha tapa-kevitra ianao ka hitondra azy eny am-panambadiana, vonona tsara pastera sitraka hanao ny fanamasinana ny mariazinareo. Endrik'Andriamanitra sika fa maninona tsy mifanimba. Ao ve avy ny tsara aloha ty katekomenina endrik'Andriamanitra isika tsy mifanimba. Zay le izy fiarovana tontolo iainana sady zany a. Fa eto amin'ity soratra masiny ity rehefa nalaina le olona dia napetraka ao amin'ny saedena le endrik'Andriamanitra dia tsy le olona ihany ny tsara tare fa le tontolo iainana rehetrarehetra ny lasa tsara tare. Zay le izy tsara indrindra eo amin'ny tontolo iainana ametrahana azy ny olona dia tokony amboatra tontolo iainana tsara indrindra. Aizy nareo mipetraka ry dekona, aizy nareo mipetraka etsaka ty lalana mandany nareo makany amin'ny tanànany madama vola dia jereo ao amin'ny herinandro ao ve nareo jereo amin'ny herinandro hoe mahafinaritra ve ny tanàna amin'ny tokotany madama vola misy voninkazo ao amin'ny herinandro. Zay ny lizy eo makany amin'ny madama demondro nareo hitareo misy aiza moa nareo madama demondro mipetraka eny akady vato sady sekoly raha teo raha hitadiny atao sekoly maitso nareo. Izy anisan'ny mpanetana an'izany zany aherana tananarivo tsy manetana an'izany nareo sekoly maitso. Ao ve
dia mamboly voaloboka tsara tarehy be tsika ato amoa amin'ny heritaona io dia misy kadinina atao ambadika ato ampombo zay io moa zany mba tokotany ananana Atsimon'Imahamasina dia mba tokony hitan'Andriamanitra tsara le endry dia eo zany zay sapana mba mahitany io mba amboamboary io fa vandravandran'ny fotsiny le voaloboka sady tsy ataony bonjour tsy ataonao revoir azonareo fa zany rezako zany a dia misy voninkazo aty ivelany atsy dia karakarao tsara io dia amin'izay Andriamanitra mba miteny hoe aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra zany fa tsy rehefa mandeha ny Mahamasina Andriamanitra lakamisy iny Andriamanitra lakamisy makeny Mahamasina iny ny fako hita miezaky ny manadio any Andriamanitra rehefa tonga ny orana batainy le voatavo nkodidio ohatr' zao entin'ny rano tonga ry lavitra ry fa roviana ny Fjkm Atsimon'Imahamasina no amafarabe ahoana anganjaranay zany anjarany be ny tanàna vaovao zany anjarany commune zany tena anjaratsika zany anao fandarana azy tsika anatin'ny etsika be ry moa zany fampianarom-ba ny tontolo ihany no ataotsika mila manadio sika mandray anjara amin'ny fanadiovana sanatry ny vava laditry ny lela ve tsy mba misy tontolo iainana voary indray ny atsika makarakarao ny tontolo iainana ireny rehefa mba manao tafitsy masina mba mandana koa mba mandeha amin'ireny valan-java-boary ireny dia rehefa mba tonga any dia mba mandraisa anjara mba mamboly zanakazo e azo atao tsara n'izy zany sady mba mahita tsara anisany mba tsara tarehy mba tia ny pastera indrindra ny any rano mafana any fanadina ndry latsaka ny ranomasoko nahita hoe may lay ala tsara tarehy be fa tsika ve mitapy e andoka jeretsika indray voalazany Genesis eto ihany eo amin'ny 10 amin'ny toko faharoa tao indray ary vakitsika indray eo amin'ny 10 amin'ny toko faharoa 10 ndao ary miaraka mamaky amiko nareo ary nisy ony ny voaka avy tao Edena andena ny sa hatreo izy dia nizaraka ny sampana efatra ny anarany voalohany dia pisona io no nandena ny didina ny tany havila rehetra izay misy ny volamena toizo ary tsara ny volamena amin'izany tany zany any ny bedola sy ny vato berila ary ny ony faharoa dia giona io no mandeha manodidina ny kosy rehetra ary ny ony fahatelo dia idekela io no mandeha tandrify ny Asiria ary ny ony fahaefatra dia Efrata ao ary mihaino kelitsika eto ambonin'ny tany araka ny fandiniany mpahay ny siantifika dia amin'ireo toerana andalovan'ireo onyreo no tsara indrindra ny volamena eto ambonin'ny tany mandrakity ny androany izay fandrotehany miady ankehitriny satria manan-karena arena tsy hitapesipesenina amin'izany ny mahatonga ny olona andoro ala dia ny ao ambadiky ny io hitrandraka samy irery ny arena ao anatiny ao dia bizina no atao amin'io ny mampalahelo dia maninona ntrandrahanao samy rery ny arena fa maninona raha mba iombonana le izy tsaratsara volamena tsy mampaninona ny olona manapotika ny tontolo iainana hitrandrahany volamena anaovany risoriso ka milatsaka be ny tanàna izy mba hahafahany manao risoriso zany ny fitiavan-tany razana mivilana tsy ary afako nataon'Andriamanitra ndao ny vahaolana eo ambany eo ndao ary 5:10 miaraka mamaky latsika ny toko faharoa ary Jehovah Andriamanitra nitondrana lehilahy
ka namponina azy tamin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Ary inona reny lazay soratra masina momba an'io indray zao amin'ny teny Hebreo, ny teny hoe rada, zay le izy, ny teny hoe rada, zay le voalaza ny asa sy hitandrina ny tany io. Noho izany ny asa sy nitandrina ny sa dia tahaka ny ondriny, tahaka ny mpiandry ondry mikarakara ny ondriny. Ianao mikarakara ny voninkazo. Zany dikany teny hoe manjaka. Raha raintsika ao amin'ny Genesis toko fa voalohany andriny fa 7 sy 8. Zao ny voalaza ao amin'ny Genesis toko fa 7 sy 8. Ary Andriamanitra nitsodrano azy, maro fara sy miabe tsara mameno ny tany ka mampanimpo azy, ary manjaka amin'ny hazan'ny rano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay mihetsikehtsika ambonin'ny tany. Io le rada resahan'ny pastery. Ny dikan'ny teny hoe rada zany dia tsy hoe manapatra ny fahefanao ianao dia doranao ny ragidro dia alefanao any Taiwan ny sokatra dia aripakao ny rajako ataonao loka, vononao ny tanalahy, hitsahanao zany rehetrarehetra zany, lotonao mahamasina, arinao eraky ny lalana ny fako. Tsy zany ny dikan'io, fa ny dikan'le manjaka sy manim-po dia mandraisa andraikitra amin'ny fikarakarana an'ireo, fa tsy midika hoe mivavaha amin'ny zavaboary ka apetrao solony eo amin'ny toerana isolo an'Andriamanitra ny zavaboary, fa ny potsampitsana. Fa karakarao ny zavaboary, karakarao. Dikan'ny manjaka zany tsy mamotika ny dikany, aza manimbanimba zavatra. Nareo ankizy kely milalao an-tokotany ao, aza manimba voninkazo, fa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany izy. Zay zany izy, fiarovana ny tontolo iainana zany. Fa zao raha miresaka an'io ihany koa tsika eo amin'ny Genesis toko 2:12, hiasa sy hitandrina ny sa. Ny dikan'izay mamboly sy miambina ka ilay zavaboary tsara tare mba hambeno. Ty riavana mba resahako anareo amaraparana ankizy kely anankiray zay tena nafinaritra mihitsy, mba hitako tany amin'ny Facebook tany dia mba resahako. Inona nataon'ny ankizy kely anankiray any amin'ny firenena mandroso moa izy, dia maka izy ohatran'ny kaopy kely anankiray, dia isaky ny maraina dia asiny poti-sakafo ao, potika mofo, sy ny potika mofo ao dia sy ny sesisa na vary kely na mofo sy ny zavatra eo an-tokotaniny feno zavamaniry, feno hazo maniry sy ny sisa. Dia misy vorokely isaky ny maraina dia tonga eo mihinana le poti-sakafo meny, dia miresaka amin'le vorokely izy. Dia ny hafarany le vorokely tafiditra ao anatin'ny tranony mihitsy, dia mandehandeha ao anatin'ny tranony. Tokony ho ataontsika izany rehetrarehetra izany. Fa nisy nafinaritra akory avana, ime anareo amin'ity feto Antananarivo. Misy ankonana eto Antananarivo mitondra sakafo dia mizara sakafo ho an'ny alika mirenireny eto Antananarivo. Azonareo moa zany? Mandeha izy dia sy alika mandehandeha dia meny ihany. Fa mety ny alika meny hanina, ny olona tsy meny hanina. Ka le olona mamono alika zao enao raha mitoraka alika dia enao ho kakerin'ny alika, vao mahitanao alika dia tezitra. Fa zara mba mahita traikefa maniompy alika ihany zany tatoato, dia ohatr'izao mba traikefa hita. Enao zany rehefa milalao alika dia misy fofona alika tavela aminao. Azonareo ilay izy dia rehefa mahita alika hafa eny ianao, vao mahitanao alika dia pelipelika ohatr'izao ny rambony, tonga dia faly izy. Vao mandalo tonga dia milamina izy. Ka raha ianao zany vovozan'ny alika, mandinia tena. Azonareo fa zany ilay izany? Mety jereny tsara ianao,
ahoana tsara tetika ty vovozan'ny elitra fa tsy ny elitra ihany ry havana ny tokony ho karakaraina fa ny biby rehetra anjangano tana zay mba miope koa mitsika rehetrarehetra mba miope misaotra anareo ry havana azo atao tsara tsapana fifoazana moa zao efa nomboka iope koa izy misaotra azy be dehibe tsika fa afaka manao anao kasikely dia mapetraka ao le akoho tsy maninona fa aza-pijaliana koa nefa andao aka rajako renanina ry na makia renanina ry dia ho gadraina ao anaty zatra miaina ny akalamanjana any reny karakara ao reny fa aza idina aza-pijaliana fotsiny raha fitinina ry avana mbola ito io amin'ny manaraka anao pratika bebe sika ny Fjkm Atsimon'Imahamasina dia ny rahan'Andriamanitra iasa sy hitandrina ny sa ataovy mahafinaritra ny tokotany feno voninkazo ahoana hoe ao ary ataovy tsara mihitsy ny tokotany feno voninkazo zay le izy mambolé hazo fihinam-bo arovo ny tontolo iainana ny dekona sy ny olona moa président roviana no mamboly hazo tsika mba te andreny dekona na Atsimon'Imahamasina tena mamboly hazo fa tsy mody mamboly hazo dia mba atsipiko zany le izy ka rehefa amboly hazo ataovy tsara le izy hoe inona le hazo ambolena mampahery atsika ry avana matoko simino aho zany fa ny lehilahy dia amboly inona le izy voninkazo ary ny vehivavy amboly hazo andeha hitady zanakazo ely vato a dia amboly hazo isika dia ho avy zany fotoana zaraina zanakazo isika amin'ity février ty dia ambolena tsara ny zanakazo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fisiadanana amen.